ho aminareo any ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra raitsika, Andriamanitritsika mitondra antsika tsirairay avy toy ny zanany. Izany no lohahevitra indray amin'izao alahady fa 20 ny volana aogositra izao. Fifaliana no ifanatrehantsika tavandray miatrika ny Tompo, miara-mankalaza sy midera azy ary fantatsika fa ny Tompoko manana hevitra heverana antsika mianakavy dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Dieu nous traite comme des fils, des filles. Tel est le thème de ce dimanche, 21e dimanche du temps ordinaire. Le texte du jour, ce thème est tiré du texte du jour, supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Tel est le thème. Bienvenue à toutes et à tous, ceux qui nous suivent par le biais de YouTube et vous tous ici présents. Le Seigneur est présent parmi nous, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Amen. Iaraha antsika mamaky ny salamo 7:100, ny salamo fohy indrindra ao amin'ny salamo ao amin'ny baibolitsika. Midera ny Tompo ry firenena rehetra, omeo voninahitra izy ry olona rehetra. Fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'ny Tompo. Alleluia. Amen. Ory-tany rehetra.
Mivavaka isika. Je vous invite à la prière. Misaotra anao zay Tompo satria vorianao tokoa izahay eto amin'ity toerana ity noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao ampiomboninao tena iray zay ka na eo aza ny fahasamihafana eo aminay tsirairay avy dia tonga tenanao zay tenan'ny Kristy ary miaraka aminay ny vahoaka rehetra maneran-tany na iza toerana ivoriany mankalaza ny anaranao satria tsara ianao sady mpanao ny tsara ary te hizara izany fahatsaranao zany aminay isan'andro raiso voninahitry ny anaranao Tompo izao fotoana izao ka na toeranay iza no iarahanay miatrika izao fotoam-pivavahana izao na mbola hieno izao amin'ny alalan'ireo fitaovana maro isan-karazany ary izay dia atsiaro hatrany ho tafahoana aminao ary miombinaina aminao fiangonana ray manana anao Andriamanitra ho ray mitondra nay tsirairay avy toy ny zanaka malala. Oui Seigneur, tu n'as jamais cessé de rassembler ton peuple, ton Église. Nous te louons de nous rassembler aujourd'hui en ce lieu. Nous te bénissons pour Jésus-Christ. Il nous unit en un seul corps pour qu'ensemble nous chantions ton nom, pour qu'ensemble nous chantions avec joie et pour que nous servions nos frères. Nous te célébrons pour ton Esprit Saint qui nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître frères et sœurs en Jésus-Christ, de nous ouvrir à l'amour que tu nous donnes gratuitement. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions pour la communion de ton Église qui célèbre ta grandeur et porte au monde ton évangile. Amen. Afaka mipetraka isika tonga. Eno itsika ny teny izay mitory ny planin'Andriamanitra nzahatra tiany iainantsika sy ataontsika. Nous allons écouter quel est le conseil de Dieu. Mitenena amin'ny vahoakan'ny Joda sy ny mponina eto Jerosalema ianao. Zany ny tenin'ny Tompo tamin'ny Jeremia mpaminany. Ka ataovy hoe izao no lazain'ny Tompo amin'izao rehetra izao sady Andriamanitry ny Israely. Moa tsy tokony ho nandray anatra va ianareo ka ho niaino izay nolazaiko? Hoy ny teny entitra avy amiko, hoy ny Tompo. Tsy nitsahatra nandefa ny mpaminany mpanomiko rehetra ny fandimbina kany aminareo aho, ilaza aminareo hoe samy miala amin'ny lalan-dratsiny ka manaova ny tsara. Atsara no mifikitra amin'Andriamanikafa sy manao fanimpom-pivavahana ho azy, dia ahazo onona eto amin'ny tany efa nomeko anareo sy ny razanareo ianareo. Kanefa tsy nanongila tsofina tamiko sady tsy niaino ahy ianareo. Zany no tenin'Andriamanitra mitory ny sitrapony amintsika indray. Araka ny hitantsika ny dikateny eo amin'ny fafana. Vous avez la traduction sur l'écran. Le Seigneur nous montre quelle est sa volonté. Face à cette volonté, nous allons nous incliner devant Dieu dans un silence, un moment de recueillement. Ao kandiny teny eo anatrehan'ny Tompo isika. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay eo. Izay mahatoky amin'ny fanekena sy ny teny fikasana nomenao ny vahoakanao, tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ianao. Mamindra fo aminay isan'andro, indrindra ireo zay mifikitra sy mahatoky anao
amin'ny fiainana rehetra. Seigneur, nous voici devant toi, devant ta grandeur. Tu demeures fidèle à ton alliance et tu déploies ta miséricorde envers ceux qui t'aiment et envers ceux qui observent ta loi. Tsy miafina aminao nefa Tompo fa miodina isanandro aminao zay. Zay tianay atao ihany no ataonay. Tsy mankatoa ny didinao masina zay. Tsy mizotra amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Menatra sy mangahy ahy zay Tompo amin'izao ora sy fotoana zay hijoronay manoloana anao izao. Mamindrafo aminay tsy noho ny mety ho eritreretinay ho fahamendrehana fa ny fitiavanao irery ihany zay nasehonao tao amin'i Jesosy Kristy. Mamelany elokay Tompo, mamindrafo aminay, aza ela mamonjy anay. Oui, Seigneur, nous avons fait tant de mal. Nous avons été rebelles à ta volonté et nous nous sommes détournés de tes commandements. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte et la confusion en ce jour où nous sommes tous en face à face devant toi, car nous avons péché contre toi. Nous te supplions de ne pas nous soumettre aux effets de ta colère éternelle, non pas à cause de nos mérites, mais en raison de ton seul amour manifesté en Jésus-Christ, pour chacun de nous ici présents, sans exception. Seigneur, pardonne. Sois attentif et agis en chacun de nous. Ne tarde pas, Seigneur. Ne tarde pas, notre Père. Rakuo et Tiao. Amen. Oh
Iaraka hitsangantsika indray ny teny soa avy amin'ny tompo. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de grâce de la part de notre Seigneur. Satria nino anatra ianao eny tompo ka nanetry tena nanaiky diso teo anatrehako. Izao efa niaino. Ianareo na dia ratsy aza, mahalala nome zavatsoa any zanakareo, ho an'ny zandrinareo, ho an'ny havanareo. Tsy maika avany rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Ny zanako sy ny asan'ny tanako iny tompo dia aoka ho adidiko ihany. Voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina. Alleluia, midy rany tompo. Efa resy izao na dia ny fasana aza. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika tonga amin'ny fotoana izay enoana sy hamakina ny soratra masina isika. Nous arrivons au moment des lectures de la parole de Dieu. Nous chantons le cantique 212, première strophe, Velona sy mahery. Et pendant ce temps, les acteurs, les lecteurs viennent. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce temps de lecture que tu nous donnes. Nous te demandons ton Saint-Esprit pour nous guider à comprendre et à appliquer ta parole tout au long de notre vie. Fais que la lecture du jour nous aide à nous rapprocher de toi et accompagne les personnes qui vont lire. Amen. Iaramaky ny tenin'ny soratra masina isika. Izany dia ho hitanareo ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fahaenina amby enimpolo, andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny faha 120. Isaia toko fahaenina amby enimpolo, andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny faha 120. Dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho dia hamaly ny asany sy ny heviny, ho avy ny hamoriana ny jentilisa rehetra sy ny samy hafa fiteny, dia ho avy ireo ka hahita ny voninahitro, ary asiako famantarana eo aminy,
ary izay afaka nandositra dia irahiko ho any amin'ny jentilisa, dia ho an'ny Tarsisy, Pola ary Lydia izay manenjana tsipika, ary ho an'ny Tobala sy Zavana, dia ho any amin'ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandre ny lazako na nahita ny voninahitro, ary hitory ny voninahitro any amin'ny jentilisa izy, ary hitondra ny rahalahinareo rehetra izy avy any amin'ny jentilisa rehetra ho fanatitra ho an'i Jehova, mitaingo tsoavaly sy ao anaty kalesy sy filanjana, ary mitaingina ampondra sy rameva aingam-pandeha ho an'i Jerosalema tendrombohitry masina hoy Jehova, dia tahaka ny fitondran'ny zanak'Israely ny fanatitra hohanina ao anatin'ny vilia madio ho any an-tranon'i Jehova, ary avy amin'ireo aza no hakako ho mpisorona sy Levita hoy Jehova. Amen. Dia mbola hotoizantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny testamenta vaovao, ao amin'ny Hebreo toko 12, manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 17. Hébreux 12, chapitre 12, versets 5 à 13. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary adininareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe: anaka, aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova, ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra ataony ianao. Fa izay tiany Jehova no faizany, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana no antony ny aretanareo, Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy faiziny rainy? Fa raha tsy faizina tahaka ny tondrana azy rehetra ianareo, dia zazasary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ny rainy nofo, ary koa isika dia nanana ny rainy nofo tsika ho mpanafay antsika, ka efa nanaja azy, zay maika va ny aneketsika ny rainy fanahy ka ho velona isika. Fa ireny dia nanao izay ahafay antsika tamin'ny andro vitsy arak'izay sitrapony, fa izy kosa dia niahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly andro anaovana, fa mampahory. Fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana iadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Koa tanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy, ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo, mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa, fa ny mba ahasitrana azy kosa. Amen. Ny vakiteny araka ny Lioka toko 17 ka hatramin'ny metomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 17. Nandeha nitety tanàna sy vohitra Jesosy ka nampianatra sady nandroso akany Jerosalema, dia hoy ny olona iray taminy: Tompoko, moa vitsy va no vonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona: misy hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy aho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Raha vao mitsangana ny tompontrano ka manidy ny varavarana, ary mijanona eo alatrano ianareo ka manomboka mandondona ny varavarana ka miteny hoe: Tompoko, voay izahay, dia hamaly izy ka ilaza aminareo hoe: tsy fantatro na havitaiza ianareo. Ary amin'izay ianareo dia ilaza hoe: nihinana sy nisotro teo anatrehanao zay, ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Fa izy hiteny aminareo hoe: tsy fantatro na havitaiza ianareo. Miala amiko
ianareo rehetra mpanao meloka. Any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify rehefa mahita ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba sy ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ianareo kosa dia voaroka eny ivelany. Ary ho tonga ny avy any antsinanana sy ny avy any andrefana ary ny avy any avaratra sy ny avy any atsimo ka hipetraka hisakafo eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy izay farany ho voalohany ary izay voalohany ho farany. Isaorana ny Tompo noho ny filazantsara. Nous chantons debout le 212, troisième strophe. Ivavaka isika. Tompo ianao tokoa no rainay ary toy ny ray rehetra dia mikatsaka mamono tena manao izay ivelomany zanany amin'ny lafiny rehetra. Dia toy izany koa ianao dia amelona anay ary fantatrao fa tsy ny mofo ihany na dia zava-dehibe ary izany, tsy ny vary sy laoka ihany na dia tsara izany no ahafanay mivelona fa ny teny rehetra izay aloaka ny vavanao. Ka izany indray no amokisanao anay anio amin'izao alahady izao mba tena tsiaro izay Tompo ahazo ilay anina sahaza ahafanay mivelona mitombo ary ahafanay mizara izany koa ny hafa ireo izay mbola tsy manana izany. Seigneur, comme tout père ici-bas sur cette terre qui nourrit ses enfants, tu nourris aussi non seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, nourris-nous par ta parole de vie. Au nom de notre frère Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Afaka mipetraka isika. Ny lohahevitra dia hoe mitondra antsika tahaka ny fitondra ny zanany Andriamanitra. Andriamanitra mitondra antsika toy ny zanaka. Dieu nous traite comme des filles, des fils. Nitsoahana tao amin'ny boky na epistily ny raha marimarina kokoa no ho an'ny Hebreo izay tsy fantatra hoe iza no nanoratra azy. Betsaka no manome sosikevitra hoe mety ho Timoty satria ao amin'ny toko 7:10 andiny 7:20 dia milaza voatonona ho rahalahy ny mpanoratra i Timoty. Betsaka ny sosikevitra hoe mety ho Paul apôstôly, mety ho Luc, mety ho Barnabas, mety Apolosy, maro samihafa isan-karazany, fa tsy izay ny tena zava-dehibe fa ny fotoatiny izay hoentin'ilay epistily. Mety ny ray androany ho fantatsika hoe iza ny nanoratra azy. Tamin'ny talohany taona 70 no azo eritreretina nanoratana izany ary ny antony nanoratana le epistily dia ho fampaherezana ireo mpino tamin'izany fotoana izany no ny fanenjehana mivaivay niatra taminy. Fanenjehana ireo mpino zany nandalo fahoriana izy fanenjehana amin'ny lafiny rehetra, ara-tsaina, ara-batana, ny fananany norobaina. Ntonge jerena eo amin'ny toko 10:230 hoe Hebreo zany toko 10:230 dia izao no voasoratra
hoe fahatsarovo ny andro fahiny zay niaretanareo ady mafy, tena miatrika ady mafy, niaritra ady mafy reto-pino reto tamin'ny fahoriana mafy rehefa nandray ny mazava ianareo, rehefa nandray le fahazavana dia Jesosy Kristy zany izy dia tonga amin'izay ny fanenjehana mafy. Dia andiny fahatelo amin'ny telopolo, indraindray dia natao faneso, le hoe persécution psychologique, natao faneso noho ny fanaratsiana, aratsiana etseroa hoe zao reny kristianina reny, ary le fanenjehana dia rososina avy amin'ny Jiosia zay nanenjika ny kristianina, ary koa avy amin'ny romanina zay mpitondra. Zay zany no azo lazaina hoe zava-niseho tamin'izany fotoana zany, fampahoriana. Indraindray dia natao faneso noho ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indraindray koa dia tonga namana izay azon'izay, zany hoe tsy nareo rery fa namanareo vao enjika dia niombona amin'izany fahoriana zany nareo, fa tsy hoe nisy olona vody faly nareo. Andiny faefatra amin'ny telopolo amin'ilay toko fahafolo ihany, niara-niaritra tamin'izay ny fatotra, zany hoe be dia be no nigadraina tamin'izany fotoana zany, zay ny dikany hoe mifatotra. Dia niara-niaritra tamin'izany nareo, nampahery azy ireny, nitondram-bavaka azy, mety nanatitra sakafo. Ny faly raha norabaina ny fanananareo, hitareo nenjehana natao an-tranomaizina, nesona naratsiana, dia avy eo ny fananany nalaina norobaina. Kanefa zao faly izy ireo, tsy hoe faly satria norobaina ny fananany, faly satria nesona, faly satria naratsiana, fa faly izy dia zao ny voasoratra hoe satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maritra. Voilà les consolations. Et voilà le but de cet épître, vraiment pour encourager les chrétiens deuxième génération, sans doute, qui subissaient une sévère persécution d'ordre social et physique, à la fois de la part des Juifs et des comment on appelle, des Romains qui étaient au pouvoir, parce que Israël était sous occupation romaine. Et le but de ce livre, c'est vraiment de rassurer ces chrétiens. J'ai lu en malgache, vous avez beaucoup souffert et vous avez résisté en combattant durement. On vous a insulté, on vous a fait souffrir devant tout le monde. Vous avez soutenu ceux qu'on traitait de cette façon. Et vous avez souffert avec ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens. Parce que, vous le saviez, vous possédiez une richesse plus grande et qui dure pour toujours. Telle est leur espérance. Zay zany no antony nanoratana an'ity bokyny épistile raha ny tena marina, fa le boky koa indraindray zay no rehetseroa dia lasa mamolavola épistily ho an'ny Hébreo ity. Ka rehefa mandalo ady sarotra toy izany tokoa ny olona, ary nanimpino azy, dia tonga ao an-tsaina hoe kapoka Andriamanitra, fahaizan'Andriamanitra. Zay ny fanontaniana. Ary mino aho fa na itsika ary ohatran'izany, misy zavatra fahoriana, aretina, tsy fisina isan-karazany, dia hoe tena kapoka Andriamanitra ity, fahaizan'Andriamanitra. Dia betsaka ny kristianina nitafitohina maheno an'izany, satria indraindray mety pasteur miteny an'izany, na mpitory ny filazantsara na ny fiangonana hoe ao anatin'ny fahoriana le olona mangitsikitsika dia hoe kapohan'Andriamanitra ianao, zany ka tehanao aminy ao, fahaizany. Misy ny fahoriana menjady aminy dia vao maika aletika ihany le olona, hany ka vaky ny velona ny ady hevitra hoe tena mikapoka ve Andriamanitra. Zay ny lafiny ray dia ny anankiray ndray hoe Andriamanitra zany kolona be fa tsy mikapoka zany izy fa safisafony foana ianao, dia lasa miteraka débat le izy, dia lasa samy kristianina ndray mikapoka izy tsy mikapoka izy. Fa nefa vaky teny anio dia hitantsika miariary fa manafay Andriamanitra, mananatra Andriamanitra, manitsy Andriamanitra. Zany fanitsiana no antony aretanareo. Andriamanitra mitondra anareo toy ny zanaka, fa iza moa ny zanaka no tsy ahitsy ny rainy. Zany hoe tena manitsy Andriamanitra ohatra ny raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana sy zoky rehetrarehetra. Rehefa misy tsy mety dia tsy maintsy ahitsy zany. Zay no izy zany
mamaliny mety ho fanontaniantsika satria indraindray tsika mieritreritra hoe fa azy zao kosa nefa Andriamanitra ihany mahalala hoe ianna hitsiny ianna faiziny fa tsy anjarako tsy anjaran'ny fiangonana tsy anjaran'ny mpitoriteny misy mifisehoan-javatra eny amin'olona hoe kapohan'Andriamanitra ianao. Ça c'est la prérogative de Dieu. C'est lui qui châtie, c'est lui qui corrige. Donc, il sait de quoi il fait, mais ce n'est pas à nous de dire « Oh, un tel qui subit une sort, une maladie ou que sais-je encore. » Et nous, chrétiens, on va dire « Il faut cap que non. » C'est là, an'Andriamanitra izy no mahalala hoe faiziny olona ray na tsy faiziny fa tsy anjarany izaniza no hiteny an'izany. Eo zany mila mitandrina. Tena manisy Andriamanitra. Ny vaky teny teo dia hoe zazasary ianareo raha ohatra ka hoe tsy avela amin'izao zany, avela anao zay daniny kibonareo. Averiko vakiana tomboka amin'ny 7 hoe fanitsina no antony aretanareo. Andriamanitra mitondra anareo toy ny zanaka. Fa iza moa ny zanaka tsy ahitsy ny rainy. Fa raha tsy ahitsy tahaka ny tondrana azy rehetra ianareo dia zazasary. Batara hozy ny teny frantsay fa tsy zanaka. Ary isika koa dia nanana ny raitsika le niteraka atsika zany le père biologique na père adoptif. Ho mpanitsy atsika, ho mpananatra atsika, ary nanaja azy isika, tsy maika ve ny anekentsika ny ray ny fanahintsika ka ho velona isika. Fa ireny dia natao, reny fanitsiana ireny zany dia nanao izay anitsianantsika tamin'ny andro vitsy arak'izay sitrapony. Fa izy kosa dia Andriamanitra ray zany nahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny fanitsiana rehetra dia tsy mba atao mahafaly amin'ny andro anaovana fa mampahory. Nefa rehefa afaka izany dia izay vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana sy ny fiadanana ho an'izay nanaovana azy isika. Zay zany no valile izy hoe tena manitsy Andriamanitra, tena mikapoka Andriamanitra fa izy ny malala azy, tsy anjaran'izaniza no miteny. Ary mila mitandrina tsika zany indrindra rehefa zoky ray aman-dreny, mpitoriteny ohatra zany dia misy fahavoazan'ny olona dia raha tokony hampahery tsika, tokony hampitodika azy hoe mahereza tahaka ny nataon'ny mpanoratra ny Hébreo, manana anjara na dia arobaina aza ny fiainanareo na dia alesoina arinareo dia zao mijorohatra any. Zay no ataon'ny fiangonana, ataon'ny mpitoro ny filazantsara fa tsy ny andeha hiteny amin'ilay olona hoe zany ka. Io zany mba ataotsika tsy ataotsika intsony. Fa Andriamanitra manafay. Satria raha tsy manafay sy manitsy Andriamanitra dia zazasary isika. Ary ny fanafaizan'Andriamanitra toy amin'ny vaky teny rehefa avy eo dia zao tsy mba mahafaly andro anaovana amin'ilay fotoana maizana sy kapohana iny ianao tsisy mihitsy faly faly fa kapohana, faly fa faizana, faly fa hitsy. Ary hitsy zany rehefa mitenitsika dia tezitra na ny zanakitsika na ny olona tezatsika rehefa izako ianao no mba miteny. Tsy mahafaly andro anaovana ny fanitsiana fa amin'ny fotoanany ianao vao tonga saina hoe soa ihany na hitsy. C'est a posteriori qu'on se rend compte que la correction, les corrections, je ne sais pas comment dire, nous sont bénéfiques. Manao parenthèse kely fony teny kely tsaroko le izy tsy dia fombako ny tantara fiainako fa mbola tanora tamin'izany dia mitsangatsangana zay moa mipetraka ndrehetra mahalala aiza moa zay no mipetraka ry tatilanto taloha tamikely tany Antsirabe. Dia rehefa any Antsirabe dia ny fitsangatsanganana dia tsy hoe makany amin'ny lac de Pérole fa misy laka kely any atao hoe Tatamarina, misy Andrakiba fa Andrakiba akaiky fa any Betafo misy Tatamarina. Dia eny zay no mitsangatsangana dia mitsangatsangana eo dia miara misakafo manao pique-nique. Dia tamin'izay fotoan'izay ny raiko zany efa tsy etontsony moa izy efa tetsy atantsony fa nanamarika anala izy ary nakarary ana mihitsy tamin'ny fotoana ny tenenana azy. Telo lahy zay roa vavy. Lisany zay mihitsy le teniny aveko. Lisany tsy mandova. Aza manantena azo lovo zany. Amediko ny fananako.
dia ianao zany ny ry am-pitsangatsanganana sady mbola le tanora tena hoe nalahelo mihitsy onakoa zany ray zany tena hoe tsy mandovy lisany sao dia varina manao akolambohatra satria zay mantsy ny fiteny akolambohatra zany dia zao mijejojejo manenjika etseroa fotsiny dia tsy mianatra tsy miasa dia zao tsy mandovy lisany a rehefa tsy mianatra sy tsy miasa lisany a tsy mahazo ninina narary ary mbola tadidika hatramin'izao fa efa niova le izy hoe soa ihany nataony an'izany fa raha tamin'izany zany nanantena hoe aka misy lova eo nefa tsy dia nanana lova be a dia tsy nianatra tsy niasa tsy nanina fa nanantenana iny fa aty arina ianao va tonga saina hoe soa fa niteny an'izay dada na dia narary aza eny am-pitsangatsanganana milazana azy hoe tsy mandovy nareo dia ohatran'izay le izy hoe manitsy Andriamanitra izy ihany ny mahalala ny fanitsiana ataony sy amin'ny olona zay ataony fa tsy anjarantsika ary tsy mahafinaritra ny maheno azy amin'ny fotoana ny tsiana fa any amin'ny farany le izy a vao mahatsiaro ianao hoe soa ihany a na itsy dia raha mijery ny vaky-teny teo tokoa ntsika dia filazantsara manambaran'izany tokoa ny rehefa nisy olona voalohany indrindra aloha le lioka toko fahatelo amby folo teo andiny faharoa amby roapolo nandeha nitety tanàna Jesosy a nitety vohatra izy dia mampianatra ohatrany fanaony dia andeha ho any Jerosalema dia nisy olona anankiray nanontany hoe zao ny fanontaniany mo vitsy va no vonjena dia Jesosy tsy namaly any olona io ihany fa ny vahoaka nyraisin'izay fanontanian'olona anankiray zay dia navaly no an'ny vahoaka hoe misy sy hiditra amin'ny varavarana ety ianareo fa hoy aho aminareo maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka rehefa mamaky an'izy a dia ahoana ary ohatrany misy fanoherana paraît qu'il y a une contradiction dans le propos de Jésus. Il y a une personne qui demande est-ce qu'il y a beaucoup qui vont être sauvés. Il lui dit rentrez dans la porte étroite, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite. Fantanina hoe mo vitsy va no vonjena dia mitovy amin'le tetsy ihany hoe mikapoka ve Andriamanitra sa manafay ny zava-dehibe dia tsy mahafantatra hoe be dia be ve ny vonjena na vitsy fa ny fanontaniana apetraka dia hoe ianao ve vonjy zay le izy ndraindray tsika ary zay nao teo amin'ny tantaran'ny fiangonana raha dia teraka ady hevitra tous les hommes sont sauvés ou seront sauvés. Les conjugaisons au futur. Et là, ici, rien n'est formulé au futur. C'est maintenant qu'on goûte le salut. C'est pas après notre mort, où vous vous avez. Ça ne m'a dit chef de nul. Aïeti am Sofiane en Zoe, nous satarana zan famzen zan, ni endren tsutra des hommes, manana fiadana pueno, nin am trank. Ça ino la lana saad, zan, c'est l'avant-goût. Dieu nous donne la paix du cœur malgré les aléas de la vie. Voilà un signe pour savoir, oui, je suis déjà sauvé. Mais ce n'est pas après notre propre mort, de amzevo, ndray rehefa misy matotra reny dia misy miantso ny pasteur na ny olona avy atsy vavao fa voavelany eliny dia ohatrany hoe c'est la mety isy eo zany fa zao no famonjena dia efa miatra amintsika ary maharitra mandrakizay izay famonjena izay satria raha very rapitso le famonjena tsy famonjena tsy fiainana mandrakizay. Si c'est une vie qu'on va perdre demain, c'est plus une vie éternelle. Mais c'est dès maintenant. Et l'important, c'est pas de savoir qui vont être sauvés ou combien seront-ils, mais est-ce que je suis sauvé. Zay zany neto dia Jesosy nanaratra an'izay dia misy isi amin'ny varavarana ety dia amin'ilay valiteny ohatrany hoe misy isi amin'ny varavarana ety ohatrany hoe vokatry ny ataon'ny olona zany hoe zay sisika vetivety izy dia miteny hoe misy isi ozy izy amin'ny varavarana ety hiditra amin'ny varavarana ety ianareo fa hoy aminareo maro ny hitady hiditra fa tsy ho afaka ohatra mifanohatra le izy apirisiana ianao hisisika nefa maro ny miditra tsy tafiditra
zany hoe tehiteny izy hoe aza mionona ianao nefa aza mieritreritra koa fa vokatry ny ataonao no mahavoafonjy anao fa asan'Andriamanitra ohatrany le teo aloha teo ihany ny mamonjy dia Andriamanitra c'est la prérogative de Dieu de sauver qui il veut c'est à personne. C'est à nous de dire une telle personne parce qu'elle se comportait de telle sorte, de telle manière que l'autoroute vers l'enfer est ouverte, grandement ouverte. Ou celle-là c'est une sainte ou c'est un saint. Jereo izy ampiangonana manao an'izao foana dia zany aloha tonga dia any an-danitra. Tsy atsika izany fa n'Andriamanitra. Ary zay ny valiny eto hoe misisi ianao misisi. Nefa rehefa misisika anao aza mieritreritra koa fa vokatry ny fisisianao no nahatafiditra anao satria maro ny mieritreritra ho izy hitadiditra fa tsy afaka. Zany hoe le fananarana ataon'ny tompo dia zao amin'ny andro anaovana le izy maharary fa amin'ny farany tsy tiany zany tsika ho diso fanantenana ny jiosy dia zao ny toky izy hoe taranaka voafidy taranaka Abrahama, Isaka sy Jacoba. Car il suffit d'être juif pour hériter la vie éternelle, c'est un acquis. Zay le izy. Dia Jesosy miteny tsy ny mahajiosy ianao mihitsy tsy ny mahavoafontsy ianao fa ny fandraisanao an'Andriamanitra nefa ianao koa aza mieritreritra fa rehefa nandray an'Andriamanitra dia vokatry ny nataonao. Zay zany le izy. C'est le paradoxe de la foi chrétienne. Si on se dit que c'est grâce à mes efforts, donc on se vante et on juge les autres. On se permet de juger les autres. Parce que les autres, parce que vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas fait ceci et tout ça. Dia nefa koa le izy asan'Andriamanitra le izy nefa misy andraikitsika koa amin'ny fandraisana izany famonjena izany. Dia ireo jiosy ireo zany ampitandremina satria izao ary tsy ny jiosy ihany fa itsika rehetrarehetra. Le jiosy mieritreritra hoe zay taranaka Abrahama, zay taranaka Isaka, zay ny fidin'Andriamanitra dia eritreretiny zay zany hoe c'est un passeport qui garantit la vie éternelle. Déjà le fait que la vie éternelle ce sera plus tard, c'est déjà une erreur, mais la vie éternelle commence déjà dès maintenant. Zay le izy zay. Dia manitsy an'ireo Jesosy ary tsy ireo ihany fa na isika koa ary satria ozy izy hoe zay amaraparana anazy raha vao mitsangana ny tompotrano ka manidy ny varavarana ary mijanona eo alatrano ianareo ka manomboka mandondona ny varavarana ka miteny hoe tompoko vai zay reto olona reto zany diso hevitra hoe le fanjakan'Andriamanitra c'est au futur hoe am'izay andao atao zay atao hoe atsika on est au bénéfice du fait qu'on est héritier d'Abraham donc faisons bon nous semble dia am'izay fotoana zay vao andondona zay ny tiano tenenina hoe le fiainana mandrakizay izao fa tsy aneorina tsy aorin'ny fahafatesana fa izao le izy. Dia sao dia diso hevitra nareo ary zay no ananarana hoe disonareo. Et c'est le résultat a posteriori sao dia gagy nareo amin'izany fotoana zany hoe miara-nihinana sy nisotro teo anatrehanao zahay. Ho antsika kristiana dia nandray fanasan'ny tompo. Miara-nihinana sy nisotro mandray ny tenin'Andriamanitra sakafom-panahy. Jesosy hoe attention, c'est pas une garantie. Nihinana sy nisotro teo anatrehanao zahay. Nampianatra teny an-dalambe namonjy an'izao sosao tao am-piangonana sy tesiteroa zay fampianarana nataonao fa izy hiteny hoe tsy fantatro na avy taiza ianareo miala amiko ianareo rehetra mpanao heloka. Hitany hoe na le zavatra nataony ary considéré comme des eloka. Olona nanao ny asa am-piangonana, olona nanao ny sosao dia hoe mpanao meloka. Lasa eloka le asa. Le asa vanim-pony io ne lasa eloka raha vao diso fijery tsika. Tsy midika zany hoe ka dia aza manao asa fanimpona ary zany fa velao amin'izao hoe fa lasa eloka le izy. Dia tsy tian'Andriamanitra ho amin'izany tsika. Zay no mahatonga azy manitsy sy maninona ny ilazana azy manamboatra amin'izao fotoana zao ary nefa indraindray mahasositra antsika zay indray ny amin'ny pasteur, zay indray ny an'ny fiangonana nga dia tsisy teny hafa mihitsy. Tsy tiany fiangonana raha tsy tsika diso fanantenana hoe mandondona dia ohatr'izao dia hoe izy Jesosy tsy fantatro nareo. Zay fa amin'izay fotoana izay le izy natenenina amin'izao ary hoe tena tsy mila manova fijery tsika, mila manova famendry tsika, mila ovaina ny logiciel na ny application antsika pour que ça corresponde à celui de Dieu. Des fois c'est dur.
pourquoi tu te mêles de ma vie? Nefa tsy tian'Andriamanitra hoe ndray androany nanatena be hoe zany ka mihinana mofo sy divay nandray ny tenin'Andriamanitra, nanao zao tao amin'ny fiangonana, na mpianatra, nianatra, nanoana ny asa fiangonana, nanao zavatra rehetrarehetra. Dia tsy tian'ny tompontsika hitenena ndray androany hoe tsy fantatro ianao. Le fantatro zany, les conjugaisons, c'est vraiment c'est pas un futur, oui, je vous connaîtrai pas, enfin, les zao ve enao fantany. Ary le hoe fantatro io des relations intimes qu'on utilise en termes de relations conjugales quand il y a les parents, ça couple, c'est ça le mot connaissance, c'est-à-dire une relation intime. Dia mifanontaniana hoe est-ce que tu as une relation intime avec, t'avais pas une relation intime avec moi? Nefa ianao zao no mandondona. Dia zay le fananarana, zay le fanitsiana hoe Dieu nous donne cette opportunité de réviser notre vie pour que un jour on ne sera pas surpris désagréablement. Tsy fantatro na avitaiza ianareo, miala amiko ianareo rehetra mpanao heloka. Any no isy fitomaniana sy fikotroa nify rehefa mahita ny Abrahama sy Isaka, i Jacob sy ny mpaminany rehetra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe on va voir ces gens-là. La dimanche dernier, le texte tamin'ny herinandro ambony lahady teo ny vaky teny dia hoe itsika ozy izy misy vavolombelona maro be toy izao manodidina atsika. Zany hoe reny le havatsika, efa neloantsika reny, neloa lalana atsika reny any amin'Andriamanitra dia mijery atsika. Dia reto olona reto rehefa amin'izay fotoana izay mahita ny Abrahama sy Isaka ry Jakoba, mahita ery fa zao izy any ivelany. Dia zay no mahatonga an'Andriamanitra manitsy hoe tsy tia no any ivelany isika. Ary tsy andrasana tsy ho voafitaka le fampianana hoe any an-danitra any mofonenako, any aho no ody rehefa miala ety. Raha vao tsy tetỳ an-tanitsika no efa ny s'entraîne. Tetỳ an-tanitsika no tsy nanana relation intime avec le Seigneur, on n'aura jamais une autre après notre propre mort. Dia zay no fanitsiana ataon'Andriamanitra sanantsika dia tsy tia no diso. Dia meny fotoana, meny il nous donne une occasion pour que nous puissions régler nos pendules à l'heure. Fahasoavany zany. Inona tokoa moa ny olona hoe tsy manenina ekolo le ataovy izay tianareo atao hoe ataovy ohatran'izao, dia rehefa tonga amin'ny fotoana hoe ay aleo marary andro anaovana ohatr'izao ny tenenina, fa amin'izay a posteriori faly toy izay hoe zao kolona be ça va, dia rehefa amin'izay mifanohatra amin'izay lozy ty, nefa tsy azo hitovirana intsony, inéluctable, irréductible, tsy azo iverenana intsony. Là maintenant on peut changer, on peut rectifier les tirs, et c'est une opportunité et c'est une grâce d'avoir ce moment-là pour que nous puissions dire Seigneur, je règle ma vie, ma façon de voir, ma façon de faire, le rapport avec d'autres, avec toi. Chance zany zany, privilège zany, opportunité zany, zay tsy menany rehetrarehetra. Dia tsy ho gagitsika zany hoe ranona ve voafonjy, firy ny isany be dia be, fa mifanontaniana hoe ianao. Andriamanitra ve manafaika ihany na niarany zao, zany mahamay atsika malany any, tsy akapoka Andriamanitra ihany na sahala amin'izao. C'est du temps perdu. Fa tena nijerena hoe za ve manahoana. Za ve mandray ny zavatra miatra eo amin'ny fiainako, na fifaliana io na fahoriana io, ho fahasoavana, ho fanitsiana, ou c'est un chemin qui me mène vers la sanctification. Parce que Dieu dit, Dieu fait concourir toutes choses pour nos biens, non seulement spirituels, mais aussi notre vie, notre bien dans tous les sens. À Dieu seul soit la gloire. Et c'est à nous de faire un face-à-face avec notre Seigneur qui est notre Dieu. Il n'est pas là pour nous juger, mais il est là pour que nous puissions tous grandir. Amen.
taona ny sesy nitady avantsoa niodikodina nefa tsy nety nitony ny fo ireo izany tokina nandao avoko tany efitra sady mangina no ny anako Iaraka hitsangantsika anambara ny finoantsika amin'ny kristianina rehetra izay
Les francophones peuvent le lire en français de manière discrètement, les malgachophones en malgache. Mais ce qui est important, c'est que nous déclarons, nous proclamons notre foi en ce Dieu qui nous traite comme des enfants. Ataontsika miadana koa zany tsisy zavatra hiazaka zany. Mino an'Andriamanitra raitsika aho, izay nanangana antsika ho zanany, ary tia antsika tahaka ny tiavany an' Jesosy Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokanao, izay tonga olombelona mba ahazoantsika famelan-keloka, fiadanam-po ary famonjena. Mino ny fanahy masinao, izay monina sy mitoetra ao am-pino, ary miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahy masina ny manambara sy mamoaka ny hevitra ny soratra masina amintsika. Mino ny fiangonana tokana ary maneran-tany aho, fiangonana hita maso izay mitolona amin'ny fahotana isan'andro ary voafela heloka ao amin'ny Kristy. Mino ny fiangonana tsy misy pentipentina na fiketronanao izay masina sady tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra. Manambara sy mino aho fa ny mpino rehetra dia miray sy miombinaina ao amin'ny Kristy. Mino ny fiainana mandrakizay aho izay omena maimai-poana vokatry ny finoanan'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka isika dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharaham-piangonana. Dia mbola faliana trany ry havana, ry zanak'Andriamanitra malala, zanak'ilay raitsika iombonana no iarabanantsika indray amin'izao alahady fa 20 volana Jolay izao, volana Aogositra izao. Dia mbola miaraba ihany koa ireo rehetra izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra na ny Facebook zany na ny YouTube ary koa amin'ny alalan'ny Zoom. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zokitsika. Dia misaotra ihany koa isika ny ray aman-dreny mpitandrina Pasteur Jeannot Randrianandrasana izay nitarika antsika tamin'ny fitaom-pivavahana androany, ary koa nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Dia misaotra ireo rehetra izay nandray anjara ihany koa tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Dia raha misy amintsika ry havana no sambany vao tonga eto amin'ny Tafo Aix Marseille, dia iangaviana izy mba hitsangana mba ho arabain'ny fiangonana. Dia faly mandray anao ny fiangonana, amikafaliana tanteraka no iarabananao amin'izao andro anio izao no ny fandalovanao eto. Dia ilay Andriamanitra raitsika izay nitantana andianao tonga eto ane no mba sy hitananao mandrakariva ary ihany koa anafy hery anao amin'izay rehetra ataonao, dia izy no hantanteraka ny fikasana tsara rehetra ao anatinao mba ho voninahitry ny anarany. Dia raha sitrakao rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao dia izy avy eo amin'ny ekipa accueil handray anao, anantona anao mba handray ny coordonnées mba ahafahana mifanerasera. Misaotra tompoko. Dia toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fiangonana dia manomboka hatrany amin'ny volora sasakiny isaky ny alahady. Misy hatrany koa ny fampitana ny fampivavahana amin'ny alalan'ny Zoom, ny YouTube ary koa ny Facebook. Ny fampirenan-kiran'ny Amafia dia isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora sasany mandritra ny fialan-tsasatra. Ny asa fanatsarana ny trano fiangonana kosa dia isaky ny
asabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora ariva. Izay diakona rehetra eto toerana kosa no manantanteraka ny asa rehetra mandritra nyity volana aogositra ity, ary anjaran'ny fiangonana manontolo ny manantanteraka ny fanadiovana isaky ny asabotsy. Dia toy izao indray ireo daty tsara ho tadidy. Ny 7 amby 20 ny volana aogositra, zany hoe amin'ny asabotsy ho avy izao, dia misy ny hetsika 13 mada izay ho amin'ny asa sosialin'ny fiangonana. Ny 13 mada izay vorona sosialy sy mpamelo amin'ny 12 ratoandro, dia tongava maro arento ny havana aman-tsakaiza. Hoy toy ny ratsamboaloboka lohataonany ny arenareo, andratsanana vao miamisandrahaka, satria izay manome ho an'ny hafa dia manome ho an'ny tenany. Andriamanitra ilay manakare-pahasoavana ny amaly fity anareo. Dia toy izao ny fandaharam-potoanantsika amin'izany. Amin'ny 12 ora zany no manomboka ny fotoana, dia hatramin'ny 2 sasany sakafo atoandro. Ny fandraisana anjara amin'izany dia 8 euro, ary sakafo malagasy no atolotra antsika ao anatin'izany. Manomboka amin'ny 2 sasany kosa ka hatramin'ny 4 sasany dia izy ireo kilalao maro samihafa ary koa fampiratiana. Amin'ny 4 sasany ka hatramin'ny 7 sasany dia seho an-tsehatra izay andraisan'ny sampana rehetra sy ireo vahiny anjara. Manomboka amin'ny 7 ora sasany kosa ka hatramin'ny 7 ora alina eo dia isy ny vary amin'anana iarahantsika mihinana ihany koa. Dia manantena ny fahatongavantsika maro. Ny 27 ny volana aogositra kosa dia ampatsahivina antsika fa culte francophone, aoka samy hiomana ho amin'izany. Ny 2 ny volana septambra dia fisokafan'ny étude biblique. Izany dia manomboka amin'ny 9 ora alina amin'ny alalan'ny Zoom, ka ity na fanantenana izay ho avy hamangy antsika no mitarika antsika amin'izany. Ny 11 ny volana septambra kosa dia famangin'ny faritany antsika. Ny 1 sy 2 ny volana oktobra dia retraite-ny fiangonana any Riance. Entanina isika sohatra anarana any amin'ny birao. 18 euro ny fandraisana anjara ho an'izay maka fandriana, ary 5 euro kosa ho an'ireo izay matory amin'ny tente. Ny fandaminana rehetra kosa dia omenantsika miandalana. Ny 12 sy 13 ny volana oktobra kosa dia zaikabe nasionalin'ny SVK sy SLK izay atao any amin'ny les Cyclades la Grande Motte. Efa tapitra ny fisoratana anarana, fa azo atao tsara kosa ny tonga eny an-toerana anatrika ny fampianarana rehetra amin'izany, ary entanina isika mba ho avy amin'izany. Izay mila fanazavana fanampiny dia afaka manantona ny tompon'andraikitra ao amin'ny SVK. Dia araka ny voalaza teo dia andalo hamangatsika tiana fanantenana, ka ny 2 ka hatramin'ny 4 ny volana septambra izy no mandalo eto amintsika. Ka raha misy vonona ny ampiatrano azy dia iangaviana mba anantona ny birao. Filazana mariazy. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Madame Rassoul Arvel Pauline, Monsieur et Madame Rassoul Nirina Fitousson Zarnelne et Nour Liliane, Monsieur et Madame Ratsimbazaf Roger et Véroasne Lilia ont la joie de vous faire part du mariage de leurs enfants et petits-enfants, Liantou Rassoul Nirine et Luc Ratsimbazaf. C'est devant leurs familles et leurs amis que Liantou et Luc recevront leur bénédiction nuptiale le vendredi 2 septembre 2022 à 14h15 en l'église protestante unie de France,
de Sanary-sur-Mer. Asa raha eto i Liantso sy Luc. Raha tsy eto izy dia ny reniny izay manatrika antsika eto zany fatatsika tsara i Ramatoa Lilia dia mametraka feno ny ny fitsofan-drano ny fanambadiany Liantso sy Luc eo anatrehan'Andriamanitra mitondra mavaka azy ireo mba ho totoza soamantsara izany. Misaotra tompoko. Filazana mariazy manaraka, ry malala aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary izay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 4 andininy 7. Andriamatora Jaona Arson Zo sy Ramatora Naivo Arvony Miriam Arvelo. Andriamatora Zafindrakoto Solovoso Pascal dia faly manasanareo amin'ny fanamasinana sy ny fanambadiany zanany Rajaona Arson Sanjy sy Androso Ninel izay ataony alakamisy 9 volana septambra 2024 amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny fiangonana Andrainarivo Fahasoavana. Ny toerana anaovana ny lanonana dia ho lazaina tsirairay avy any am-piangonana. Sitraka indrindra raha tsotra ara-pomba malagasy no atolotra reo. I Sanjy sy Ninel moa dia efa lasa any an-tanindrazana ka amin'ny fiverenan'izy ireo no hiara-batsika azy. Aoka kosa isika hitondram-bavaka azy ireo amin'izany fitsofan-drano ny fanambadiany izany. Solidarité famille Rakoto Malala. Noho ny fody amandrin'ny mpanompony Ramatoa Bakoly Rakoto Malala dia misy ny mbola tsy nanefa ny adiditsika isika eo anatrehan'izany fa ho atambatsika izay rehetra nokasaintsika atao amin'ny alalan'ny litchi izay nosokafan'ny fianakaviana. Ny atsika zany dia atambatra ny fanaovana azy araka ny efa nambara tamintsika ka ny farafandraisana izany dia anio hatramin'ny 12 alina. Azontsika atao ny mandrotsaka izany amin'ny compte 13 Mada. Efa nozaraina naparitaka tamintsika ihany zany fa raha misy mbola tsy manana dia afaka manantona ny ekipa finance na koa azo atao ny manolotra izany mivantana etsy amin'ny ekipa finance etsy aoriana. Ny rakitra toy izao indray ny rakitra izay voaray tamin'ny 14 ny volana aogositra 2024. Ny rakitra dia 238 €. Ezaka trano 187 € et 80 centimes. Ny voaloham-bokatra kosa dia 110 €. Ny voaraintsika kosa tamin'ny panier connecté nandritra ny volana Jolay dia 865 €. Ny ekipa finance kosa dia voninahitra andray ny voaloham-bokatra sy ny fanomezana izay atolotsika etsy aoriana. Dia araka ny efa fantatsika moa rehefa manao ny fanatitra isika dia misy ny panier connecté ka misy ny tompon'andraikitra iray izay mandray izany etsy amin'ny ilany etsy amin'ny alalan'ny carte bancaire no anaovantsika izany. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ho antsika izay mila izany ary izany dia hitantsika ao amin'ny salle caté na koa mahazo atao ny manantona ny tompon'andraikitra ary raisina tanandroa ireo izay maniry anohana izany banque alimentaire izany. Amin'izao andro mafana izao dia fifaliana hatrany ny manolotra antsika fialana etaeta kely etsy aoriana amin'ny fivoahana rehefa mirava ny fanompopy vavahana. Dia izay indray ary ny vaovao eto amin'ny tafontsika dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo ary mirary fialan-tsasatra
soa koa an'ireo izay andeha, dia bonne reprise koa an'ireo izay tafaverina. Ny tompony omba anareo hatrany ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Nous continuons encore la prière. Misaotra anao raha io mbola menao anay izao tombonandro alahady maraina izao. Raha toa ka mbola nisy ny zavatra tsy nety niaraka ny sitraponao Jesosy dia mbola mangataka fiona aminao indray izao. Eny raha io mbola manatoky anao izahay fa mbola miverina ankehitriny kosa Jesosy dia miverina eto aminao foana izahay ao anatin'ny androm-piainanay Jesosy. Jesosy io nangataka aminao Jesosy dia hitanao izao trano izao, efa nomenao izao trano izao Jesosy ho anay, ahafahanay manome ny voninahitra ao isaky ny alahady sy amin'ny andro rehetra izay tianao Jesosy. Fa anao Jesosy ny zavatra rehetra, anao ny zavatra misy eto an-tany Jesosy. Ka nangataka aminao Jesosy ary efa hita maso ankehitriny izao trano-piangonana efa nomenao anay izao Jesosy, nefa dia mbola 18 ihany ny farany amerezana amin'ny vola any amin'ny bankim-piangonana Jesosy, any amin'ny diocèse izay fantatrao ihany zany Jesosy. Ka matoky anao a Jesosy izay rehetra izay nandray sy natsiaro fahasoavana lehibe avy any aminao Jesosy Kristy, aoka kosa anao Jesosy nandray anome anatombo indray reny fitahinao reny ary anome zava-tsoa indray ho anao amin'ity fiangonana izay iankinana ianao ity Jesosy. Jesosy malalo misaotra anao Jesosy amin'ny fitiavanao rehetra ny zavatra rehetra izay menao anay tsirairay avy. Misaotra raha io, amen. Tonga amin'ny fotoana izay anaovana ny rakim-pisaorantsika dia ny hira voalahatra no atao amin'izany. Itsangantsika hanolotra ny ratsy.
Sika tonga amin'ny fotoana amin'ny vavaka fisaorana sy fangatantsika eo ampamaranana ny fitaovavahana. Iargy vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray be fitiavanao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Lehibe loatra ny fitiavanao anay ka mbola nantsonao sy ny tantananao tonga eto amin'ity toerana masina ity. Entinay nankalazana ny anaranao sy nanomezana voninahitra anao Andriamanitra ray eo. Misaotra anao zahay amin'ny zavatra rehetra izay natolotra ao anay ary izay mbola ho atolotra ao ho anay ihany koa. Tompo, ianao no namehery anay, ianao no nitantana anay, ary ianao koa mbola namenao ny mpanomponao hitondra ny teny, namaky ny teny sy ny tory ny teny, ho fampianaranay ary ampitombo finoanay. Koa misaotra anao zay ry Andriamanitra ray eo, noho izany fitiavanao zany, ary ny angatahany aminao Andriamanitra dia ny mba hitoetra ny teny izay voatory taminay teo entina amin'ny fiainany mandrakariva. Tompo, mangataka izay ankehitriny amin'ny alehibe ny finamponao, mba hitantananao anay tsirairay avy, manomboka amin'ny mpitandrina, ny komity, ny barao fiangonana, amin'ny asa izay rehetra nakininao taniny, amin'ny asa rehetra izay netsonareo azy, koa ianao neno omba sy hita azy ireo tompo amin'izay rehetra atao amin'ny asa izay nampanaovanao azy. Tafio ery izy, meo tanjaka ary meo saina amin'ny fahalalana entina hitondrana izany fiangonanao izany tompo. Ary apetraka mba fitainanao ihany koa ny sampana rehetra izay velona eto amin'ity fiangonana ity mba anjaka sy ampitombo ary androso amin'ny fanomponanao. Tompo, ankinay aminao ny marary, ny traboina, ny any am-ponja, izay rehetra manana fahasiaranana amin'ny asa. Ianao no anampy azy ireny, ianao no ame fahasalamana, ianao no name hery amin'ny alalan'ny fanainao masina hitaridalana azy amin'ny andro rehetra iainany. Petraka am-pelantanana koa ireo nahazo pahoriana tompo, ianao no fanainao masinao no tantana sy ampangina ary ampitony ny alahelo amin'ny fisarahana tany. Ary tompo, amin'ny mariazy izay anoro tokantrano ankehitriny, ianao neno omba azy ireny satria ny tokantrano manana anao dia tokantrano velona. Manana maro ny tiana angatahana tompo, kanefa sitraponao no aoka natateraka an'izany fa tsy ny anay. Maro ny tiana angatahana tompo, kanefa tsy feno zany raha tsy ampiarahanay amin'ny vavaka nampianarina manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety tany takiny ny an-danitra, meo ny janona sahazo anay, ary mamelany ny helokay, tahaka ny amelanay sy meloka taminay, ary mitonanay amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Eo am-pitsanganana nanaovantsika ny firana fanampiny 7:30 Andriamanitra
iray ny tompo iray fanahy iray sanavoko reo asa soa iray fo iray ro raio naona moe raiso ny afatra sy nitsodrano avy amin'ny tompontsika anaka aza manamavo ny fitaizan'ny tompo ary aza tofoka amin'ny fanitsiana izay ataony fa izay tian'ny tompo no anarany dia tahaka ny ataony ray amin'ny zanaka tiany raiso nitsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo ilay Andriamanitra loharaniny fahasoavana rehetrany ameny fifaliana sy fiadanana tanteraka aminareo no ny finoanareo mba hampitomboina be dehibe eo aminareo ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina amen. voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Bon dimanche à toutes et à tous, miraro soa eo ambany fitantanan'Andriamanitra ray.